Efa ndresaka ny zava-nisy teny anivon'ny lapan'ny anteny mera-pirenena izay ihany sika dia lany teo anivon'izay lapan'ny anteny mera-pirenena izay ny folakandro teo ny fandaharam-potoana vaovao iasan'ireo solombavam-bahoaka manomboka ny andron-drampitso hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana martsa ho avy izao. Izay ny mahakasika an'iny fa miroso kosa ny fanatanterahana ny fampihavanam-pirenena tanterahan'ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM nanambara moa ny Monseigneur Ravelina Rivo Samuel John filohan'ny Eglizia Episcopale Malagasy androany fa ny fanomezan-tanan'ny rehetra no ahafahana manarina ny firenena. Dingana lehibe no vita ary mivonona amin'ny fanatanterahana ny fionambe nasionaly ho amin'ny fampihavanam-pirenena ny fiombonambe ny fiangonana kristiana malagasy na ny FFKM. Izay no nambara ny Monseigneur Ranarvelo Samuel John raha nitondra fanazavana momba ny dingana natao teny anivon'ny faritra ny fiandohan'ity volana marsa 7 izy. Tsy mbola voafaritra kosa hatreto ny daty anatanterahana ity fionambe nasionaly ity ary niantso amin'ny fifandrombonana rehetra ny FFKM mba ampahomby izany lalan'ny fampihavana izany. Fisaorana mitafitafy ankoana tolotra ny fitondram-panjakana malagasy izay namatsy vola ny fanatanterahana ny asa fa ny tanjaray tokoa dia mora zaka ka tena nampibetsaka sy nanamaivana ny asa ny firotsahan'ireo tompon'andraikitra isam-paritra sy ireo mpiara-miasa amin'ny avy. Izy ireny dia nampiatrano tampitiavana izany fivoriana izany ary nandray an-tahana ihany koa ny fitantanana ny fandaniana arabola. Tsy adinoana ihany koa nefa ny manolotra fisaorana antsika faritany FFKM rehetra izay ny farimbona tamin'ny fanatotosana ireny fiaonana ireny. Dingana lehibe no efa vitantsika nefa mbola erosona ny dingana nasionaly izay ho tanterahana tsy ho ela eto Antananarivo. Raha ny faniriana dia andray anjara amin'ny dingana manaraka io ny solotenan'ireo hery-velona samihafa izay manana andraikitra ny fampandrosoana ity firenena ity. Kampitaina tsy ho ela amin'izany ny fomba hoety manatanteraka ny fiaonana. Asan'Andriamanitra koa nefa ny asa fampihavana ka tsy tokony ho adinoana. Isika rehetra dia samy fitaovana ihany eo am-pelantanany arak'izay fanomezam-pahasoavana nomena antsika. Koa aoka samy mitondram-bavaka ny fiatrehana ny dingana manaraka sy ny hoavy rehetra isika satria ny fifarongonantsika malagasy ampitiavana ampirahalahiana izany ihany no fanohitra mahomby iarenan'ity firenentsika ity. Manoloan'izany ihany koa anefa dia nanamafy ny avy eo anivon'ny FFKM fa ny samy malagasy ny tena entafany fampihavanam-pirenena saingy tsy manosika ny fianakaviam-beresam-pirenena izy ireo eo amin'izay fanatanterahana ny lalan'ny fampihavanan'izay. Ny anjara toeran'ny communauté internationale atao amin'ny fanatanterahana azy verina fa singa lehibe tsy azo manivanina ny hoe finiavana toisika ilay anjara fa tsy dia tokony hoe hoferan'izay loatra angamba ny fanatanterahana azy ity. Araka ny voambara teo dia ny rehetra miverina fa tokony andraikitra sy tokony anjara fanatanterahana azy. Tsika tsy ranomandrozezaka tonga namana fa mavomavo fa verika ihany ho iaho ity dia malagasy samy malagasy matenaina fa mba hatsiaro tena tokony ary tokony marika fanatanterahana azy matoa. Tsy adinon'ireo lehibe ny fiangonana avy eo anivon'ny FFKM ny antso ho amin'ny fifanomezan-tanana sy fifanampiany samy malagasy amin'ny famonjen'ireo prêtre an-drazana trabony noho ny loza voajanahary ny tranga teto amin'ny firenena. Fifanampiana izay endrika anehoana ny fampihavanana ihany koa.